tapaka ny herinaratra dia mivadika amin'ny groupe électrogène moa zany ny toeram-piasana dia izay no mahatonga an'izay somary ohatran'ny fekirakely nampiandrasana anao vetivety izay zany hoe mbola tsy mifarana aloha le fatapahan'ny herinaratra izay iainany be sy ny maro na dia eo aza ny fidradradradrany ny filohan'ny repoblika tamin'ny fiarabanana tratran'ny taona tamin'ny zoma lasa teo iny hoe efa tena ny angovo azo avozina mihitsy ny vahaolana am'izay iny moa zany rehefa tena natao mifandiniha aza raha fantatrareo le fomba fitenin'ny tanora zay hoe diska efa loaka na efa kika na zany efa refrain efa nandeha film efa nandeha ozy ny tanora dia ohatran'izay ihany koa ny faharenesana ny tenin'ny filohan'ny repoblika raha ny kabary izy tamin'iny faheniny volana janoary iny raha teo no anomboantsika ny resaka amin'ny tsy maraina ity mbintsora 900 rehefa avy eo dia ao anatin'ity fandaran'ity hoentina amin'ny antsipiriany aminareo ny resadresaka ny fanaovana tamin'ny tsy hoe ny fanaovana fa iarahantsika amin'ny mpanao gazety ny free news aiza Jeannot izay nahita mihitsy ny fandehan'ny raharaha tany Anjorobe tany tia metraka mihitsy zany hoe ny ambon'izay ny akoatran'izay dia lainga ny akoatran'izay dia resaka foronina fa nahita ny tena fandehan'ny raharaha tany satria nantson'ireo vady tany niaraka tamin'ny tompony ny carrière zany hoe ny manana ny taratasy ara-dalàna afaka mitrandraka ny carrière ny Anjorobe hanaraka azy ireo saika hanatanteraka didi-pitsarana zany moa azo atao zany ny mpanao gazetinay tato amin'ny free news dia nandeha tany dia nahita mihitsy ny fizotra ny raharaha tany izy mba tsy ohatrany hoe atompotrany miono antsika ary mba tsy ienonao onoony ihany koa sy tsaotsao satria mitatra ny resaka miova ny resaka ary inina ovaina ny resaka dia namanay aiza Jeannot hitantara amintsika ato anatin'ny fandarana hoe tahaka an'izao ny fandehany izay raharaha izay nandritra ny fanatanterahana didi-pitsarana moa zany exécution na décision de justice no antondihany vady tanytanina ny huissier tany niaraka tamin'ny tompony carrière dia izay ny nandehanany mpanao gazety tany hoentintsika io amin'ny antsipiriany satria ny mpanao gazetinay izay nanatrika teny an-toerana tany an-toerana mahita ary nahita ary nanatry maso zany hoe vavolombelona nanatry maso tsy afaka hita taralainga zay ny tenenako hoe ny ambony izay manitatra resaka ty ivelany sy ny sisa mamadika an'izany resaka izany dia lainga fa ny mpanao gazetinay nahita ny zava-nisy tany an-toerana horesahana aminareo ato anatin'ny fandarana rehefa avy eo fa iresaka vetivety aloha ny mikasika indrindra ny fiarabanana tratran'ny taona tamin'ny zoma lasa teo iny ny arahan'ireo androm-panjakana moa zany sy ny tontolo ara-diplomatika miasa sy mony eto Madagasikara izany hoe présentation de vœux moa zany mamfiloha-pirenena mivady zany amin'izao hoe natratra ny taona vaovao zao fa ihany koa ilay hoe fandraisana anjara fitenena n'ireo solotena ny corps diplomatique zany eto Madagasikara sy ny solotena n'ireo androm-panjakana araka nefa nambarako tamintsika dia tsy misy zavatra hafahafa mihitsy mba mety hoe azo nandrasana tamin'izany kabary zany ary natsidika mbintsy tamin'ny fampidirana teo hoe tsy nadiso atsika tamin'ny famakavakana fa dia fa nampozina ihany hoe fidokafatena sy autosatisfaction isan-karazany no entin'ny filohampirenena ao raha andray fitenenana izy fa tsy andeha hijery ataontsika hoe amin'ny fomba tsy miangatra amin'ny maso tsy miangatra ny tena réalité na ny tena zava-misy eto amin'ny firenena fa tranga ray fotsiny ohatra ray fotsiny no entiko aminareo atarafatsika an'ilay hoe jereo angeny fahasamihafany ny zavatra ambara sy ny zavatra tena misy fa raha meno ny filoham-pirenena dia tahaka ny hoe dia tena mandeha mizotra tsara milamina ny zavatra rehetra eto amin'ity firenena ity ary efa tena miezaka mafy ny fitondram-panjakana ary mizotra mankany amin'ny tsaratsara kokoa tsika amin'ity taona 7 arivo ity fa ity no ohatra izay tsy mandainga izay irréfutable osika tsy azo idivirana na ho aiza ny filoham-pirenena na ho aiza dia no hoe ny fanambaran'ny filoham-pirenena fa ampiakarina 700 ny karama ny mpiasam-panjakana dia mazava ho azy moa zany ny raha ny fandehany dia manaraka ho azy zany ny tsy miankina ampiakarina 700 ny filoham-pirenena ny karama ny mpiasam-panjakana amin'ity taona 7 arivo ity dia tsotra fotsiny tsy mila makalavitra
antsika fa ampitao fotsiny amin'ny fampiakaran'ny tany zay fampiakarakarama tamin'ny heritaona izay tamin'ny 2024 ity fanambarana ity de nihidina nge tamin'ny heritaona izy 7.5 ankehitriny izy tsy nisy afa-tsy 700 sisa ka nahiteny amintsika aza ny filoham-pirenena fa mihatsara ny toedra raha eto amin'ny firenena mihatsara ny raharaha-pirenena efa miezaka efa mandeha sy ny sisa de mazava be parametra anankiray tsy azo idivirana ny hoe ny ena zany ny tany fisondrota-karaha mahazo natao tamin'ity taona ity raha ampitahaina amin'ny tamin'ny taona lasa zay fotsiny fa tsy mila makalavitra isika dia mirodana daholo lay argument rehetrarehetra ny ilazana hoe efa miezaka efa tsara efa satria raha mihaino ny filoham-pirenena nge de hoe efa matoky atsika izao tontolo zao efa mety ny zavatra rehetrarehetra de tsy mba misy mihitsy kritika na kely aza hoe tsy autokritika zany hoe tsy kera amin'ny tena zany mba ilazana hoe eny tena tsy nety aloha ary vokatra zay tsy fetezan'izay indrindra tsy afaka mampiakatra karama mihoatra ny 700 tsika kely noho ny heritaona fa tsitsatsitsa tsy haritra ihany koa mbintsona no mba hanamariana n'lay hoe aiza daholo mby aiza daholo le fampanantenana natao tamin'ny taona lasa toa ohatrany tsy nisy resaka intsony tamin'ity taona ity mbintsona raha tsy resaka fa tsy ny fandresahana teto ihany de nitenena ny filohan'ny repoblika tamin'izany fotoana zany hoe ireo grand chantier be de be ho atombokontsika ireo tetikasa be de be atombokontsika dia mampanantenanareo fa indray mandeha isan-kerinandro de anao tatitra aminareo hoe mby aiza isika ao anatin' zany tetikasa sy ezaka samihafa atao eto amin'ny firenena izany mba nahita ve nareo na indray mandeha aza ny filohan'ny repoblika tamin'ny taona 2024 nanao conférence de presse hebdomadaire na nanao valandresaka ampanao gazety isan-kerinandro araky ny nampanantenainy tamin'ny taona 2016 ka niango zany ny mahatonga na amin'ny teny hoe sarotra ngeny ananana mbola ametrahana crédibilité na fahatokisana amin'ny tenin'ny filohan'ny repoblika Hery Rajaonarimampianina sarotra satria betsaka zay zavatra nampanantenainy zay mahatonga le vazivazany sasany sary hitatra nivoaka tany amin'ny tambajotra tserasera sosialy tany hoe mikasika ny fampanantenana izay natao kosa de mahazo matoky ianareo fa mbola hitoy ianao an'izany fampanantenana zany ihany zany hoe tsy hoe mahazo matoky ianareo fa anatanteraka an'izany fa mahazo matoky ianareo fa mbola ampanantena foana de ampanantena trano zany hoe tsy misy fanatanterahana lay fampanantenana fa des promesses je vais en faire et je continue à en faire ozy ny teny vahiny fa tsy misy mihitsy mba fanatanterahana anazy hoe ara nampanantena tamin'ny heritaona fa 7.7 miliara ariary no atokantsika ho an'ny fanamboarana ny lalana tenin'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina zany azo averina zany kabary zany tamin'ny heritaona de niteny izy hoe tsy misy lalana RN izany tsony zany hoe route nationale na lalam-pirenena izany tsony misy nid de poule na misy lalana na misy lavaka ketrey miara mahita nge mibesiny maro raha tsy mandeha afa-tsy amin'ny lalam-pirenena fahafito fotsiny tsika lalam-pirenena fahaefatra tsy resahako intsony moa zany ny any amin'ny toeran-kahafany lalam-pirenena fahadimy lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo lalam-pirenena fahadimy zany nge zavatra tsy misy mandeha amin'izay loniny de nefa aiza zany zao le 7.7 miliara ariary izay nampanantenana fanamboarana zany lalana zany tamin'ny fotoan'androny heritaona ty aoriana tokony manao tatitra hoe zao ny zavabita raha ampitahina amin'ny zavatra nampanantenana tamin'ny heritaona tahaka ny tsisy reny amin'ny Hery Rajaonarimampianina rehefa niteny indray izy tamin'ny zoma fa de mbola manohy fampanantenana hafa ndray hoe ny délestage moa de tsy tadidiny tsony ny fampanantenana hoe 3 ka hatramin'ny enim-bolana tsy tadidiny tsony akory efa 3 taona ka izay ny lasa fa de mbola miteny ihany izy hoe ny délestage on de iroso tsy niteny tsony izy hoe fa mahana ny olana ary zay ary niteneniko anareo zay zao mbola ao anatina fatapahan'ny herinaratra zao tsy miteny kory izy hoe mbola misy ny fatapahan-jiro mba mialatsiny farafaratsiny zany mba hoe manao mea culpa ianao miaiky ny elokibabona ny moderarina ozy ny teny vahiny ozy azavady ozy ny fomba fitenin'ny razantsika endry nitolo hoe mba mampanantena ianao zany hoe miaiky ianao zany aloha hoe tena mialatsiny fa nieritreretina moa izy ty hoe mora nieritreretina moa izy ty mivoavao anatin'ny 3 ka hatrany enim-bolana nieritreretina moa izy ty hoe hita ny vahaolana mikasikasy kanjo moa tsy hitaka de elanatsiny miaiky eto anatrehanareo vahoaka fa tsy natanteraka n'izay fampanantenana zay nefa kosa dia
milaza aminareo fa tsy maintsy ho tanterakitsika izany famahana ny olana izany satria tsika miroso amin'ny angovo azo avozana de mba omena tetiandro hafa indray ny olona meo calendrier indray hoe rehefa tsy vita tamin'ny 3 ka hatramin'ny 9 tamin'ny 2014 le izy de tsy haiko any amin'ny 2018 ve ho vita sa 2019 sa 2021 safiry meo calendrier mazava ny olona fa tsy ohatrany hodina fanina tahakany tsy misy any le izy satria manjary mandainga ianao zany le izy moa raha tsorina de zay mihitsy mandainga ngeny filoham-pirenena manoloana andreo fampanantenana ataony de le délestage de tsy hitako loatra zay trasiny mba miandry zany tsika zao hoe mba nendrasako zao tamin'ny kabarin'ny filoham-pirenena de hoe iena tahakan'izao na ofezana tahakan'izao taux d'inflation nantahan'ny fisondrotry ny vidim-piainana zavatra fotoana anaovana perspective économique mihitsy ngeny fandohan'ny taona ambintsogana efson fa tsy mahita ianao mikasika an'izany tsy naheno anao mikasika an'izany fa de hoe isy projet atao fotsiny amin'ny angovo azo avozana zany na ny énergie solaire moa io zany zay ihany ara moa amin'ny ankabeny ny tena nisongatana nge tamin'ny teniny nataon'ny filoham-pirenena ny ambiny de blabla fotsiny dia ity ny zavatra ho asiko fanamariana manaraka ambintsogana efson ary idirako am'le famakafakana tiako nentina zany de ny hoe ny zavatra nanaitra kosa tamin'ny teny nataon'ny filoham-pirenena dia ireo teny nilazany hoe tandremozy isika mpiara-miasa any hoe le entourage ny zany sambany manko ny Hery Rajaonarimampianina vao ny reconnaître vao ny aiky fa avao anatiny any ny olana sambany izy mba ny aiky an'izay ny aiky a demi-mot aza moa zany fa mazava ho azy takatra le zavatra tiany tenenina de ny tenena ny mbintsogana efson hoe tandremony isika mpiara-miasa ozy zay no ampitandremoka atsika am'le izy ohatrany somary misaotisaoty mitoriteny iny zay no ampitandremoka atsika ozy tandremo anao tony aloka ka eo ihany fa tsy namana ary tandremo anao mpanosavy malemy isika mpiara-miasa manodidina hoy izy tandremo manao mpamosavy malemy ka ny atao trano ihany no aripaka ao anatin'ny gazety Free News nivoaka androany fa ngamba nitsetsasetsa tsy aritra ihany no resako an'ity fa ao matoan-dahatsoratra vaky-bantsilana nentin'ny Radoarively de misy mivaky takan'izao fa ty manko fa no ina moa zany ny définition fa maritana ny atao hoe mpamosavy malemy fa gage non de hoe olona tahaka ny ahoana tokoa moa ozy nanoaran'ny tolo ny antsoina hoe mpamosavy ireo olona ratsy fiaina ratsy fisainana ratsy fitondratena olon-doza sady tsy matahotody olona tsy mifaditrovana no tsy manana fo antitra vonina anao ny tsirariny ary vonina nitsakitsaka tampon-doha ny asin'ny olona hafa tsy manana fo mangoraka fa tsy ny amony sy andripaka ny mandidina azy iray amin'ireny ny mpamosavy malemy ny ao an-trano ihany no aripany zany hoe mbintsogana efson matoa zany Hery Rajaonarimampianina nampiasa n'lay ary tsika nge mahay mbintsogana efson hoe ny kabary zany izay atao dia misy olona manoratra izany hoe ny teny zay indramana rehefa manao kabary de novidina zany hoe soigneusement choisi novidina ohatrany hoe mitandrina mihitsy ianao zany rehefa mampiasa hoe ity no expression na teny ampiasainao fa tsy ty ka matoa Hery Rajaonarimampianina nampiasa ny fomba fitenenana hoe mpamosavy malemy de izay famaritana nataon'ny Radoarively ao anatin'ny gazety Free News zay mihitsy ny mahalaza azy hoe ireo manodidina azy izay vonina anao tsy rariny tsy matahotody satria mamorika ny ao anatiny ihany ireo olona izay manao tsy mety angetika ihanina eto sy aroa ary ny manodidina ny filohan'ny repoblika be de be mihitsy no iarahany rehetra mahita ny fioaram-pefy ny setrasetra mbola ohatran'izany ho resaka carrière ny anjorobe zay ho resahana rehefa aveo io mbola le setrasetra n'le hoe manodidina ny filoha akaiky ny filoha de misetrasetra aza donona fa Hery Rajaonarimampianina nge no ifiteran'ny rampony zay le hoe mpamorika atao hoe mpamorika dia ianao trano ihany zany no ianao manodidina ianao iverina fanamana ihany no anaovany an'izay toetra ratsiny na anaovany an'izay mampamosavy malemy azay ka ny ao an-trano ihany no aripaka zany hoe manaovana an'izay fihetsika fandripahana izay ka matoa Hery Rajaonarimampianina tonga amin'ny fampiasanana zany fitenenana zany hoe tahaka ny aloka eo akaiky eo ihany fa tsy mba namana de ohatran'izay mihitsy le mpiara-miasa aminy mbintsogana efson mpamosavy malemy ka ny ao anatiny ihany no aripaka
de zay Hery Rajaonarimampianina zany vao tonga saina tamin'ny tsikera izay natao azy efa nandritra ny taona vao nanomboka vao nendonga eny ny mondany Hery Rajaonarimampianina de efa niteneniny tamin'ny fotoanandro nireny Henry Rajaonarimampianina reny manimbanao nge reny fa zany Henry Rajaonarimampianina zany mbola cadre ao anatin'ny HVM hatramin'izao tsy mialy ary reny mbola manao commission atsiaroa na de efa nisy aza ny tsikera natao an'izany tsy resaky tsika afa-tsy ny conseiller na mpanolotsaina amin'ny filohan'ny république maro amin'izao fotoana izao na reny hoe conseiller occulte le milaza hoe tsy voatendry tarisy arifa mpandraraha na reto le hoe akaiky ny vangy Rajaonarimampianina akaiky ny Hery Rajaonarimampianina fa reny ihany nge mamono an'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina le aloka akaiky ihany fa tsy mba namany ary sampana ho Hery Rajaonarimampianina vao niaiky an'izay niaiky de manière zany hoe lobava zany satria hoe efa tsy azo hidivirana intsony fa mazava loatra nge mitsoana efson le hoe manodidina azy ihany mamely azy ary zay no mahadiso an'ireo hatramin'izay zay no mampitombona ny tenitsika teto foana hoe io ange apetraka mitsoana efson e mpanohitry zany na hiteny isan'andro san'andro raha tsy mahavita manakorotana ny fitondram-panjakana raha tsy ny avy ao anatiny manakorotana azy zany nge zavatra tsy mila manampahaizana agrégé amin'ny resaka science politique ianao mba matakatra an'izany fa normal reo fihetsiky ny mpiara-miasa amin'ny filohan'ny république reo mamono ny filohan'ny république fihetsiky ny fianakaviany mamono azy impiry motsika tsy niteny an'izany teto hoe ndralany ny zanany ny vadiny niteny an'izany nge tsika mbintsogana evson fa misetrasetra loatra satria hoe tray havan'ny filoka akaiky ny filoka akoatran'reto hoe conseiller reto le zao manodidina azy reto zay tsy manao afa-tsy ny hoe ahoana ny kajina ny tompontsoa manokana ka na amelezana ny samy ao anatiny tamin'ny fotoana anankiray nge efa mivakitsika batsilana zany mbintsogana evson hoe ozy fiteniny anazy hoe ady boaty zany hoe ny conseiller samy conseiller de ny conseiller anankiray ato mbola Rajaona mamela ny conseiller Soura Zafindrakoto zay directeur de cabinet de reo no mifamototra ao de misy hoe équipe-ny Nicole Andrianarivo Sansi mbola Rajaona de équipe-ny Hery Soura Zafindrakoto sy ohatran'izany nge iny le zava-misy mihitsy équipe-ny Claudine Razay Mamonjy de zany nge le zava-misy zany hoe samba ny Hery Rajaonarimampianina vao niaiky an'izay fa tsika efa roa taona zay telo taona ny dradradradrany teto zany hoe nititsika ambara de zao raha ny eno zany Hery Rajaonarimampianina trany ampiandohany zay nitenena anazy hoe manodidina anao tsy ohatran'izao ny toetra raha fa zay efa tara loatra ianao vao miady maître hoe namono anao manodidina anao izy nge ianao nge kabara nge le hoe tandremo so anao mpamosavy male mazava nge ianao tsy andeha ampitandriny za mihitsy raha tsy mahita tsy anao an'zay niteneniko hoe ny olona mandrafitra ny kabariny filoham-pirenena zany fantatra manko fa misy lanjany iny ary tsy maintsy voaboasan'ny olona iny na izay renteny rehetra nampiasainy reny ara nofidiana tamin'ny fomba hoe manokana mihitsy ndao ty terme ty no ampiasaina fa tsy ty ndao ty expression ty no ampiasaina fa tsy ty zany hoe matoy Hery Rajaonarimampianina tonga tamin'ny fitenenana an'iny efa loalika ny rambary fa raha mbola azona fempeny iny tahaka ny nataony hatramin'izay mbintsogana evson tsy nitenenany teo satria mamono azy nge iny kabariny iny tena mamono azy mihitsy nge iny enao nge zany Andriamatoa Filoha malemy faible kanosy ka efa fantatrao zao fa misy mpamosavy malemy eo akaikinao efa fantatrao zao fa misy manao tahaka ny aloka akaiky ihany fa tsy mba namanao akaikinao efa fantatrao zao fa efa misy ny manodidina anao zay mamono anao avy ao anatiny ao ka maninona ny tsy esoranao maninona ny tsy alahanao fa mbola ampitandremanao ihany ary amin'izay tsy mahasay anao fa mbola ery amin'ny publika ny mbola voatery miteny misy geste de lâcheté nge ny filoham-pirenena mbintsogana evson zany hoe nititsika tenenao anatin'izay de tsotra hoe Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina zany de nanaprofo tamin'ny kabariny tamin'ny zoma lasa teo iny fa namarina izay nambarany observateur hatramin'izay hoe zareo samitrareo anatiny eo ihany mifamotika ary nanamarina ny tenitsika teto efa fovintsika mbintsogana evson no nyteny hoe raha ohatra Hery Rajaonarimampianina mbola teo tafavoaka de ny manodidina azy aloha nanaovany assainissement voalohany tsy haiko mety efa trop tard nge zao mbintsogana evson trop tard zao ary zay no hidirako amin'ity le resaka hoe andeha ono ataoko hoe ono satria rehefa miteny an'izany moa ny olona de ozy ny olona ahoana ono fa andeha ono ndreo manimo de oza hoe Hery Rajaonarimampianina nge ny resaka ny raha lazainy fa andeha satria aza donona fa efa lazainy nge fa après en francophonie de sireo manimo etre mbola toujours la même équipe qui ne gagne pas zany hoe l'équipe efa hita fa tsy mahomby mbola tazomina de ozy izy indray ny olona hoe aoriana présentation de vœux zany hoe aoriana tamin'ny 9 janoary de andeha mihitsy ny consultation fa isy ireo manimo de zay hoe Rajaonarimampianina nge ny resaka
zay fanapa-kevitra tokony raisiny androany zay afaka 3 volana afaka 2 volana ohatran'izany vao raisiny ka raha iresaka le remaniement ndray misy mety manana intérêt am'izany nge de manao balançante manaparitaka le resaka anao remaniement fa ity aho eto fa anao remaniement Hery Rajaonarimampianina de tsy lay compétence tsy lay critère na performance c'est les critères na compétence ndray no analana an'izay ekipa efa to ka anolona azy amina ekipa hafa fa mbola kajikajana politika indray no ipetraka eo izany hoe za de te ametraka zay gouvernement hosoloana efa tsisy antenaina sy zay gouvernement hiditra ohatrany tsy de isy antenaina ihany koa ary misy hady ary rehefa manao lobbying hoe avelao no mahafaly solona andrasana Olivier olo eo fa continuité de l'état satria fa mataotra sady so de ho alany mahafaly solona andrasana de zany ray no hitanao kajikajina intérêt no hitanao fa tsisy ametra-panontaniana hoe zany mahafaly solona andrasana Olivier zany nge mise en cause de manière flagrante tamina rahana kolikoly ary efa fantatry zao tontolo zao zany de ho tazominao mahafaly solona andrasana Olivier satria misy manao pression manao lobbying hoe continuité de l'état monsieur le président fa de vao heritaona ve izy de ho soloana ka na ray volana ary izy de soloa rehefa mangorona ny arenam-bahoaka zay nge le izy ary efa mamotika anao manimba anao de mbola ho hita ihany moa zany hoe iza no sahany Hery Rajaonarimampianina ilika am'ireo manodidina azy reo fa reo mamono an'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina au final nge Hery Rajaonarimampianina miantsona efson de mampalahelo fa izy tena ndray na ty vatiny ary ny ohatrany tsy azo itokisany satria le vatiny koa manao kajikajiny amina resaka tombotombontsoa isan-karazany rehetra de makatsa makaro aenona azy daholo rehefa resaka samihafa araka ny teny professeur Zafy Albert zay hoe Hery Rajaonarimampianina nge tena mitantana ny firenena en réalité zany hoe rehefa tena nizoiny il est bien seul le président rehefa tena natao fandiniana satria to ohatran'ny tsy misy le tena hoe par conviction no erahana aminy marina mafy na mpiray taposiny zanaka aza mbola kajikajina vato tombotsoana vato sy carrière ny mampiaraka amin'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina kajikajina abus de pouvoir hoe satria raha lahany filoha de afaka miakaparetan'olona fotsiny ary de satria raha lahany filoha de afaka mibaiko fotsiny hoe ty vato ty ajanony fa omena ana ty taditsika reny affaire tsirony mandidy reny taditsika ny affaire mangarano tany Antsirabe faharoto fatatsika io mbola mandeha io raharahany Mbatomanoina ny Zorbe io sy ny resaka be de be carrière ny any didy ny any be mainty be da be mihitsy ny any Ambatondrazaka any zay mbola hitontononana ny anarany fianakavian'ny filoha zany hoe finalement mbola ny tombontsoany daholo ny mamaiky anareo olo reo miaraka amin'ny filohan'ny repoblika fa tsy de misy tena hoe conviction ka eo am'izay ny filoham-pirenena raha ny tena mahana momba intsoana efsy fa tsy tena hoe andehanao mbola hoe andeha hiteny ampitiavana n'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina hoe de mbola ananatra azy indray de eo indray anao zany zao de ho tonga indray ndreo manimon de olona mbola amorika anao avao anatiny anao mpamosavy malemy dolo indray no esorina na no tazomina ihany koa satria fantany nge fa na ny ao anaty gouvernement azy zany ngemby intsoana efson le zava-misy de zay ny any ohatrany hoe mba tiako noresahana tao anatiny zay ady hevitra izay apetraka izay za manko zao ohatrany hoe maheno zao mbintsona efson hoe no soloana hono zany ianna sianasianna hono soloana ohatrany ny ministre ny serasera hono soloana de ny ministre ny secrétaire mpanjakana madidiny zandaro no soloana de ny ministre ny énergie moa mazava ho azy efa hoe efa tsy maintsy soloana zany le de maheno am'izay anao an'le anarana ohatrany hoe le tao neniko zao am'le hoe ny io moa resaka mandeha dans les coulisses fa somary taitra mihitsy tamin'ny asabotsy na eno an'izay hoe ny ho secrétaire mpanjakana madidiny gendarme manaraka eo dia lay taleany zay ny resaka nandeha hoe général Maka zay izy io dia taleany ressources humaines zany eo anivon'ny gendarmerie izay mise en cause voatontonona tadidinao tamitsika teto arany resaka an'izay mihitsy tamin'ny fotoanandrony tam'le raharaha hoe nisy kolokolo be tamin'ny fampijirana gendarme tany Ambositra tany tamin'ny élève gendarme tany Ambositra tany de anisany voatonona tao anatiny zany olo io zany hoe omena promotion ndray zany ny olona efa mise en cause amina affaire tsy de madio de zay le tiako tenenina hoe atraizany mbola andraisany io filohan'ny république io afatra
tsy andraisany an'izany teny ambara izany fa rehefa tena natao fandiniana le mpanohitra manome torohevitra azy isan'andro angely lazainy tsy tia azy manakorotana fa reo le manodidina azy mamorika azy avy ao anatiny araka ny teniny ihany io mpamosavy malemy tsy hitany de andray de andeha ny lobbyna zany hoe ty de tompony andraikitry ny ressources humaines ity indray tendrena na ity indray ny tendrena de nefa efa fantatra zao fa efa voatontonona tamin'ny raharaha tahaka an'izao voatontonona tamin'ny raharaha tahaka an'izao ohatran'izany ihany koa hoe ministera ny serasera de olo efa voatontonona tamin'ny raharaha tahaka an'izao de voatontona de gagy ianao zany hoe mialana akato zany de ambodepony misy ony zany osoloana ministra ihany le anarana olona mandeha eo tsy mba hoe olona mba tsisy casserole mba madio mangarara de olona efa nitraîner casserole tarisy de zany ny Hery Rajaonarimampianina ka izy no tafavoaka raha ohatran'izay ny fandehany amin'ny heritaona rehefa anao kabary indray izy mbola amerina saina mafy an'izay mpamosavy malemy zay ka asan'ny filoha Hery Rajaonarimampianina raha ohatra ka eno izy na ataony fa io moa le nitenena foana hoe niteneny mahafaly sy olonandrasana Olivier am'le mampisolelaka azy de hoe reo nateo aza ny fanakorontanana amin'ny endriny maro samihafa de gagy anao nareo saminareo anatiny ihany nge fa manao fanakorontanana io fa rehefa tonga ery amin'ny masom-bahoaka de mahay miresaka amin'ny filohan'ny repoblika satria ilivay ihany koa ny fitazomana ny toerana ma prime ministre lehibe ny gouvernement zany fa zay ny any tiako tenenina hoe ny tsaratsika an'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina za tsy mahafantatra tsony est-ce qu'il est trop tard est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard angamba ny tena marina hoe tsy efa tara loatra ve zao fa raha ohatra mbola tsy tara de ahoana ndray ny réaction anty Hery Rajaonarimampianina ty raha iroso am'izany remaniement zany so de mety mba manana résultat ndray no hoe sorina fa ny mahay misolelaka no tazomina na de aotra aza ny résultat n'izany mahay misolelaka izany be de be manko ny olana zany hitatsika teto amin'ny firenena izay tsy ahitamba olana ary mahatonga ny Hery Rajaonarimampianina miodikodina ne izy finalement itourne en rond satria tsy mahita vahaolana izy amin'le toedrana misy eto amin'ny firenena fa io miankina betsaka amin'ny ekipa izay safidinao andrafitra n'izany gouvernementanao zany sy le manodidina anao sy le andrafitra n'le manodidina anao satria raha ratsy tokoa ny manodidina anao de zay tenin'ny Hery Rajaonarimampianina zay hoe akaiky ihany fa tsy mba namana tahaka ny aliko de ohatran'ireo rehetra manodidina azy ireo zay mamono azy finalement au final zany mamodika azy fa tsy afaka manarina azy na hoe tsy afaka manampy azy zany ao anatin'izay hoe kajikajy politika samihafa izay satria manko zao ny zavatra misy mbintsoanay fson akaikikaiky ny inona moa zany filaza zany akaikikaiky ny avy eo anivony fanomanana angamba marina kokoa hoe fanomanana ny 2018 de fa am'izay zany ny kajikajy zay atao ohatran'ny ty somary tapatapaka tsy na ihany ny tena nahita an'le hoe namanga ny rivo rakody vahony amin'ny président ny HVM azy ny avy eo anivony fianakaviam-ben'ny HVM amin'ny 22 région zany solitena zany de zao le fampidirana an'le fanambarana zany am'le hoe communication araka ny torohevitry ny filohan'ny repoblika Hery Rajaonarimampianina taorina ny fiarabana tratry ny taona de ny rodirodina manga ny rivo rakody vao zany hoe miandry an'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina manao torohevitra zany andanareo mamangy ny rivo rakody vao aloha zay zany le HVM zany hoe tsisy ilaina le HVM nge zany ratsorina am'detsorana sao fa mbola Hery Rajaonarimampianina aza nandrasana ny torohevitra zay anao vao malala ny zavatra élémentaire nge zany fa de zay tena à l'image n'lay hoe ekipa miaraka amin'ny Hery Rajaonarimampianina mihitsy ka miankina amin'izay no hitsarantsika ny manaraka eo hoe bon midingana izay ataon'ny filohan'ny repoblika fa natina na tsy tiana tsy maintsy efa mitodika makany amina 2018 ny kajikajy samihafa izay atao de ny dikan'izay mbentsoana evison hoadininy zay tena hoe préoccupation ny vahoaka izay fa kajikajiny ny fifidianana no ataony anomanana zany an'izay échéance en 2018 zay de mbola tavelo ihany tsika vahoaka malagasy ka zay foana moa ny le teneniko hoe io koa ny miankina betsaka amintsika vahoaka malagasy hoe tohizatsika tahaka an'izao ve ty raharaha ty satsika andray ny andraikitra tandrify antsika amin'ny anay moa de tsotra be ny anay hoe ny solomba vahoaka ny tokony nandray ny andraikitra tandrify azy fa le solomba vahoaka koa corrompu de tsika vahoaka zany tokony mahatsapa ny responsabilité atsika ao anatin'izay ohatra ny teneny mbintsoana evison teo ny hoe io ange azonao atao tsy misy hoe fanonganam-panjakana zany fa mila mampiseho amin'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina misy zavatra tsy mety eto amin'ny firenena ka
ho avy ndray ty zany ny taona vaovao tsy ho afa tonga ty ny taona vaovao a tokony ianao zany monsieur manina moa zany firazantsika zany mieritreritra kokoa zany monsieur préoccupé kokoa an'le fiainam-bahoaka fa tsy le mbola kajikajy politique ka any lay hoe inona ny responsabilité atsika vahoaka ahoana ny moyen d'expression démocratique atsika vahoaka atonga niafatra sy ny zavatra marary atsika sy netaetatsika any amin'ny Hery Rajaonarimampianina fa tsy hijanona anatina karazana bulle foana izy de ao de ny avoloa eny de ny tandapa misolelaka amin'ny teny mety tsara zao monsieur le président tout va bien tsara daholo tena mahafinaritra mihitsy ny tiany vahoaka ianao zay ve no enony sa isika vahoaka koa nefa tsy ho azo ny enona rehefa tsy miteny de zay le teny koa ny andraikitsika zany teny mampafantatra ny zany tsy fihetezan-draharaha zany sy ny etaetatsika ho fantatry ny filohan'ny republika raha tsy efa tara loatra araky ny nambarako atsika teo.